Toetsy ny andro ny tombo ezy egezany hiditra ny tanety rampitso. Filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM enambin'ny folo volana tsy nahazo karama ireo mpiasa. Fandoran'olona velona atao tsara honena na sany votra Antsirabe faharoa olona telo maty roa sambatra no afaniakatra fanganavana. Alatsinainy 9 febroary 2024 faltafaraka aminao indray tombo kilasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny arabary manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny raharam-pirenena avy hatrandry tsy mazava ny efitra tiany filohan'ny fanavaozana ampitaina hoy ny jeneraly Ramakavelo raha naneo hevitra makasika ny tenin'ny kolonely Mikael Randrianirina izay nilaza fa nisafidy ny lalan'ny sivily ny tenany io maraina io. Misy hevitra ambadika ny fanaovana karazana fanambarana toy ireny ao anatina fikanandohan'ny gendarmerie hoy ihany ity minitry ny fiarovana teo aloha ity teo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy sary sy rindran-tsariny Mathieu Prince. Nanaitra ny mpanara-baovao androany ny fanambarana nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika nandritra ny famokafana ny fikanandohan'ny gendarmerie amin'ny pirenena nilazany fa tsy miaramila intsony ny tenany fa efa nisafidy ny lalana sivily nambarany fa tsy tokony hanao fanambarana an-gazety ny filohan-da misalotra fianamina. Za manokana dia nifidy ny andehan'ny lalana sivily matoa tsy nandray ny grade généraly tamin'ny farany teo tsy miaramila intsony. Rehefa miakanjo miaramila ianao dia aoka hanaraka ny rafitra miaramila ny lalàna miaramila. Za matoa manao miakanjo iny tsy sitrapoko fa izay tenin'ny vahoaka hoe manao vininy ianao mokolonely fa iny na lalàna ianao dia manao an'iny aho fa iza efa nisafidy ny anaraka ny lalàna sivily dia any sivily anao fa raha mbola safidy no anao miaramila dia aoka hanaraka ny lalàna miaramila. Raha misafidy ny lalana sivily ny filohan'ny fanavaozana dia mila ovaina ny fiantso hoy ny fanehoan-kevitry ny jeneraly misotro ronono Désiré Ramakavelo tsy tokony ho kolonely intsony fa Andriamatoa vondrikery samihafa fa ny miaramila ny zandary ary ny polisy noho izany tsy tokony tany amin'ny fikanandohan'ny zandary no nanaovana ny fanambarana iny raha ny fanazavana. Miaina an'le fanambarana na izara fanina mitondra ny hoe kolonely izy nefa tsy maramila tsony na ianao maramila dia hoeto ny laharam-boninahitra na ianao tsy maramila dia Andriamatoa ny iatsonanao. Zay angamba aloha ny fanehoan-kevitra voalohany amiko fa ohatran'ny mampisaviritaka saina le hoe za tsy maramila tsony nefa mitondra fanamina. Raha izay faharoa le tena fampitandremana mihitsy ny natao tao amin'ny gendarme satria ny gendarme hoe anao fanavaozana ka raha anao fanavaozana anatiny izy ho fanatsarana ny fomba fiaraha-miasa sy ny fitamtanana ny gendarmerie inona ny momte olana amin'izany ary inona ny maharatsy an'izany ary inona ny mampatahotra amin'izany fantany mipetraka daholo zany satria tena karazana mba tsy tenenaka fitandremana dia fandrahonana mihitsy ary malasa ny eritreritra mihitsy azadino fa ny gendarmerie eny ka ery ohatran'ny tafika ery zany ery zany raha tsy hainao no mampiasa azy dia io ohatran'ny fitaovana anankiray azo anatsarana fiainana anamora fiainana ny fitaovana anankiray na animbana fiainana. Azo adika ihany koa fa mety hirotsaka ho vidiana filohan'ny pireneny kolonely Mikael Randrianirina ho hiatran'ny fanehoan-kevitra. Raha maramila mbola perinasy ianao tsy maintsy mety hoe satria tena tafiditra tanteraka ny amin'ny sehatra politika dia mety misy hoe za miara-maramila za andeha ho any amin'ny sehatra politika noho izany dia mitsafidiny any amin'ny sivile. Zay no fahitako azy mety ho diso zay fa fijery moa zany ary zay ny fandinihako azy. Ohatry maheno an'izany zavatra zany dia ohatra hoe mieritreritra mihitsy hoe manana fikasana hirotsaka ho vidiana ny kolonely indrindrindrindra moa izy efa niteny fa zay no ahafantaran'ny olona azy any kolonely ary zay no teneniny zany ozy ny tsy nanakeko anasondrotana gradina jeneraly satria kolonely no ahafantaran'ny olona.
zay moa nefa etra izy de milazany civil fa tsy maramila de tsy haiko tsony tsy haiko. No mafisiny anefa fa azon'ny kolonely Mikael Randrenirina atao tsara ny manao ny fanamiana maha-miaramila azy satria mbola tsy nisotro ronono ny tenany saingy tokony nataony mazava ny fanehonkeviny mba tsy hiteraka savorovory eto amin'ny firenena ho hiatrany Désiré Ramakavelo. Fanampitandrina ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikaonandohan'ny zandarmeria teny Ivato androany fa ho raisina ireo andraikitra ilaina amin'ireo zandary ny OPEF ary mbola anohy ny fanaramaso akaiky ny etsika rehetra izy ireo mitokosa ny ezaka hanamafisana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny zandarmeria sy ny rafitra ara-piarovana eto Madagasikara. Miroso makany amin'ny fanavaozana ny zandary ankehitriny ka metraka ho laram-pameana ny ady amin'ny kolokolo sy ny gaboraraka ny fametrahana ny tanotandalana sy ny asiny fahifapanjakana. Fanampanazavany eo amin'ny sariny ny Artanjona. Nisy zandary ny OPEF nandritra ny etsy vahoaka tamin'ny septambra sy oktobra 2022 ho ny filohan'ny fanavaozana androany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikaonandohan'ny zandarmeria teny Ivato. No marina nefa fa tsy ny zandary no tokony ariary ratsy fa ireo olona tsy tompona andraikitra na naratsy endriky ny zandarmeria. Nampitandrina ny filohan'ny fanavaozana fa ho raisiny ireo andraikitra ilaina amin'ireo zandary ny OPEF sy ny fanaraha-maso akaiky. Nisy tamin'iny fa izao zavatra firenena antsika vao Malagasy ary voalaza izay fankabary eo teo dia misy andiana zandary izay vitsivitsy ny OPEF tamin'ireny fotoana reny izay araka voalaza ny tompona rehetra teo izay andraisany rehetra moa zany dia pehitena antsika fa tsy ny zandarmeria no ratsy fa reny olona rena ny akire teo anivon'ny zandarmeria fa nisy ny lesoka saingy azo ataony manarina izany. Targetra ary nametraka lalatsaina telogoavana ny zandarmeria mba ho zandary madio, zandary mahay mandray olona ry zandary miasa tsy misy kolikoly. Nisy leso tsy manjarena ary mbola lelasika manarika. Noho izany dia manamafetana ny fahavonana sy fahasaliana andraindraika ho amin'ny fanavaozana sy ny fanovana zandarmeria ankehitriny. Nefa ny toromaram-paomena ny zandary isan-batan'olona amin'ny fanajana fitsikifinezana. Ny fampanjakana ny lalavelona sy Madagasikara ary ny taribeta ny zandarmeria tanindrazana sy lalàna. Misy ireo manaratsendrika ny zandarmeria amin'ny alalan'ireo fomba fanao mamoetra eo ny fanamafisana. Mitoeraka izany ezaka namafisana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny zandarmeria sy ny rafitra ara-piarovana eto Madagasikara ho ny fanamafisana. Miroso makany amin'ny fanavaozana ny zandary ankehitriny ka metraka ho laram-pamena ny ady amin'ny kolokolo sy ny gaboraraka ny fametrahana ny tanotandalana sy ny asiny fahifapanjakana. Dia tsy vita koa ny zandary mora ny OPEF sy manao fihetsika sy mba fiasa mamofaty. Famino rehetrato regny ka manimasiva fadio famino rasina. Ary manatsy endrika sa mankety finazy zandarmeria sany ary manimba ny kohy mampandray zandarmeria sy vahoaka ny zandarmeria sy OPEF fiarovana sy firenena. Na izany, vonina zandarmeria hirosa amin'ny fanavaozana sy fandraina. Hitady sy ampiaraka ny fomba mety ahafahany vahoaka Malagasy maro zandarmeria azonto azo tikisana sy ampiera ka afika araka ny tomboizy ny era fototra saniny dia fiovana miantoanakana ny vahoaka sy mamana. Tsy takona fenina fa maro ny efitra mety ampisaraka ny fitokisan'ny vahoaka sy ny zandary manoloana ireo fomba fiasa tsy naomby. Mavely mpanantenana araka izany fanamby napetraka izy ireo androany ho ny mpanao politika sady solombavam-bahoaka raha tena ho tanteraka araka ny tokony ho izy. Tony nataony sasasaka fanampanantenany teo nivo zandarmeria-pirenena fa andray andraikitra ary nandray andraikitra nanoloana nireny fio ara-pefy zay apahany any mariany etona ara-mafisinay zany apahany any no nanao an'izany teo anivony zany zandarmeria-pirenena zany nandritry nireny atao hoe tolo ny fanovana. Ary ao anatin'izay fanovana zay nitakiny ny akamarony ny vahoaka malagasy zay dia manantena
fa tena hitazona ny teniny ianareo tompona ndraikitra ny vazandarimaripirenena hitondra n'izay fanavozana ho tombontsoan'ny malagasy rehetra ametraka ny tena atao hoe tany tandalàna mba hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa atsika manantena fampandrosoana eto amin'ity madagasikara antsika ity nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny vato ny fokoanandohan'ny gendarmerie na ny assise pour la refondation de la gendarmerie nationale teo ambany fiahiny ny filohan'ny fanavozana ny république tanjona mandritra izany jeren'ireo lesoka ny tsinan'ny fomba fiasa sy ny fitondratena ny zandary mba tena isy fetraikany amin'ny vahoaka araka nametrahany lalàna azy fandripalemana ry fanompoana tsy misy fetra ny tandrazana io ny aloha hevitra ity fokoanando ho fanarenana sy fanavozana ny gendarmerie pirenena ity pejiny politika manitsakisaka ny fiandriana amin'ny pirenena ny fandraisan'ny fanjakana isoatiny ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ho ny fiadidina ny fanavozana raha namoaka teny mita amomby iny mila faingiana kosa ny fanenjehana ny filoha teo aloha ary mila mailo fitondrana malona ireo ekipa ny filoha teo aloha mbola miodiody ka mamboly korontana eto amin'ny firenena hoy kosa ireo mpanaraka raharam-pirenena teo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy sy Mathieu Prince. Fiatsika mety teraka savorovory eto amin'ny firenena ny fandraisan'ny mpanjaka Eswatini ny filoha teo aloha ny farany herinandro teo araky ny sary sy ny vaovao nivoaka ny sabotsy ariva nambaran'ny filohany antoko tsara tafiny fa azon'ny fitondrana Eswatini atao tsara ny mandray vahiny amin'ny manamana na maha-olona manokana azy saingy tsy tokony atao amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy tsony zany no mafisiny amin'ny mahadiplomaty azy fa mivoana tanteraka amin'ny fomba diplomasia mahazatry ny fandraisana iny fiatsika izay hita taratra fa misy tanjona politika. Mamalakira zany le mpazaka le tany soviétique satria efa mazava ny position ny SADC efa nisy déclaration nataon'ny SADC teo fa hoe tena mivalona tanteraka misy zay fa nivadika le resaka hoe Andry Rajoelina tadidinareo sara fa nisy fivirina ampitaindavitra efa i colonel Mikael Rangelina nisy olo tegna gasy tao malagasy tao ary azasika zay fa omseka mbola hotoy zegny le fitatanansika ny SADC fa mba sika taty nanagna fahendregny tsy arakinay io satria zahay mbola sahiragna zavatra misy aminay ato de izy zany defa tsy resaka fa tokony soisony igny fa io moa le favoazagna amle somary any amin'ny tady lalagny daholy ohatra nagnakortagnagny raha ihany koa amin'ny firenena atsiky. Fiatsika amin'ny fony fiatsaram-belatsy ihany koa ny fitsidiana rapomba fanajana nataon'ny délégation-na ny SADC teto Madagasikara satria tamin'ny fotoana nisy ny famoretana sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona teto an-toerana dia tsy nahitana feo ny sehatra iraisan'ny pirenena. Tsy tokony atao ohatra hanapaka ny fifandraisana amin'ny sehatra iraisan'ny pirenentsika manoloana izany hoy ihany ny fanamafisana. Satria ohatra ny temahazo teaniny zay monko le manera amin'ny diplomatie manko sady courtoisie izy hypocrisie. Raha miresaka amintsika ty izy zareo de ohatra mety meme manao milamindamina de raha manao compte rendu koa izy ambadika any koa de afaka koa ataony da lasa mikisaky satria ohatra n'izao tamin'ny farany teo ny Union africaine lasa namangana ry zareo taria le hoe migadra ary de manao déclaration gadra politique io nefa teo izy tamin'le fotoagny nanaovany ary Richard Ravalomanana le hoe les répressions teto tamin'ny fotoagny sisy miteny izy misy olo tegna Union africaine neto tsy miteny izy na le tamin'ny taloha tagny izy hoe hita fa misy zavatra sara-dalàgna natao teto na ny élection na ino amin'ny rehetrarehetra ny démocratie na ny fagnazagna zon'olombelogno na droit liberté d'expression tsy miteny izy. Ankilany nambaran'ny solombavambahoaka voafidy tao Betroka fa mila atao fanadiadiana ny filoha teo aloha ary mbola betsaka ny firongon'ny filoha teo aloha tsy manaiky fa efa tsy filoha intsony Andriamatoa Rajoelina nambarany ity député ity ihany koa fa misy ambadika politika avolenty ireny fitsidiana sy ny fandraisana azy tany Eswatini ireny. Asika malagasy mandray tendrony fotsiny satria vao meka midingidingitra aminy koa zany ny fomba ny Andry Rajoelina eto zany. Tsy pacte izy satria Rajoelina nge fantasika fa niala nationalité malagasy anazy. Vazaha izy ka zay tonga amin'ny tenenao zay hoe membomembo ny olo zay nationalité misy anazy andamosiny io satria noho nino ny antony maheno izy fa ny filoham-pirenena ny filoham-panjakana manana relation any amin'ny androsy amizao misy zavatra tokony fiaraha-miasany any sy mamparary ny sainy zareo koa misy fandehanany ny filoham-panjakana mandeha ny Dubai sisy lalàna manaka an'izay to Madagasikara sisy manaka an'izay mazao tontolo zao manimba sainy vahoaka malagasy sy azo atao regny manotrona ny fiainam-bahoaka eto amin'ny tany sy firenena zavatra filamina zany.
ka haoka sika ao tokony maila tokony raha hina sika zany nao mafisany filohan'ny fanavaozana mo fa fanitsakitsana ny fiandranam-pirenena malagasy ireny fandraisana ofisialy nataony Eswatini any Andry Rajoelina ireny araka ny fanambarany efa navoaka ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika ny farany herinandro teo manitsakitsaka ihany koa ny rahalatsaka tamin'ny tolona nataon'ny tanora sy ny vahoaka malagasy tamin'ny volana septambra 2024 teo hoy ny fanazavana fanitsakitsana ny fiandranam-pirenena malagasy ireny zavatra natao reny ary fanitsakitsana fanosehosena ny raha latsaka tamin'ny tolona izay nataon'ny tanora sy ny vahoaka malagasy tamin'ny volana septambra zay reny zavatra tsy ekena fa anatin'ny miasa mikasika an'izay zay mbola ho hitanareo atoato zay ny azoko afaletsy nao mafisy ny parana Augusta fa mila mailo ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblika satria manana teknika manokana amin'ny serasera ny fitondrana teo aloha sy ny ekipany ary mbola malahelo mafy ny toerany ka manao izay fara heriny entina nakorontanana ny firenena sakana iray tsy ahafahana mitondra ny fanavaozana ihany koa ireo solombavam-bahoaka izay zatra mivadibadika palitao ho ihany ny fanehoan-kevitra toka ignana dia efa teneniny foana dia mbola misy avao ministre manendry zay hoentina député ao amin'ny députation ao ny amin'ny assemblée ao no tena fohy be io hoentiny daholo ny namany satria maro izao dia mbola mitondra olo any amin'ireo ministre trasan'ireo titendreo dia efa tena makaleo mihitsy mahita anazy olo hovoaka dia efa hitanao fa olo avy frongony olo tamin'ny taloha dia tokony mandray andraikitra efa hitako avao aloha nisy interview ny président de fondation tandroany izy asa nivoaka tana amin'ny ranany gendarmerie igny hoe misy zavatra mesure raisina izy dia miandra asikany fa tokony diovony tanteraka anganao taloha tafiditra anao taloha fa misy même manendry conseiller non permanent aloha mandalo miarena asika ty ohatra ny mandevindevitra zavatra ohatran'izay sy azatoko regny ireny re olo sy manana etika olo sy manana etika regny azonao atoka olo namelogno anazy efa ela be zay Andry Rajoelina ary niady ireo hoe 3e mandat sasany miteny 4e mandat tapitapika eo izy zao dia nivadika indray dia zany ve dia ho azo atoka sy etika zany na député izy na sénateur dia ireny any koa mbola hamitaka ny président Michael Randrianirina nao mafisy ny filohany antoko tsara tahafina mo fa manitsakitsaka ny lalam-pandrenana indrindra ny andininy faharoa amin'ny fitopolo ny fietsika ataon'ireo solombavam-bahoaka sasantsasany ny ara-dia tamin'ny fitondrana teo aloha izay tsy azo antoka ary tsy manaraka ny etika politika intsony manodidina izay vaovao izay sy tokony tandrina sy omelo ny mpitondra fanjakana mijoro ankehitriny manoloana ny mbola fisiany ireo firongony Rajoelina izay efa zatra lalandririna sy tsy manaiky fanavaozana ka manao ireo fomba mamoetra sy entina ampiadiana ny maro ankehitriny ho ny solombavam-bahoaka raha lamozafy milolona fetra androany raha tiana ny sina fanavaozana marina mila mialatra amin'ny fakany firongony mpitondra teo aloha amin'ny alalan'ny fanovany ireo mpitondra eny anivon'ny fokotany 20 eto Antananarivo izay fototry ny olana ankehitriny fanampanazavany amin'ny sariny ny Artanzana miparitaka ireo vaovao tsy marina mivoy fankalana sy fampiadinan-kolaka na mivantana anaty tamazotra antserasera tokony tandrina manoloana izany mpitondra fanjakana ankehitriny manoloana ny mbola fisian'ireo firongony mpitondra teo aloha tsy manaiky ny fanovana sy fanavaozana mbola miodiody ao ary mbola marobe ny firongona Andriamatoa Andry Rajoelina miodikodina ary mampiady izay mbola tatao hoe tsy manaiky ny fanovana izay nentiny vahoaka malagasy tamin'ireny volana septambra ireny ny torohevitra angamba no azoko mena amin'ny hoe mpanao politika sy amin'ny maolom-boafidy amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny manao hoe esory hatramin'ny fakana manomboka any amin'ny fokotany satria izay no ny edivany vahoaka teto namoizana tanora malagasy maro namoizany ainy indrindra volana septambra sy volana oktobra ireny ny amin'ny hoe mila fanovana ilay firenena tsy mila fiatsaram-belatsy mila olona tena tia tarin-drazana fa tsy olona ny ameny posy sy ampahana-karena ny akaika azy sy izy mianakavy ihany dia izay ny tena hoe fampitandremana hitodiana manokana hoe mafisiko indray mandeha hitodiako manokana mpitondra fanjakana ankehitriny aoka ianareo tsy anaiky ny fampiadiana ataon'ireo ekipa n'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny firongony izay mbola miodikodina eo amin'ny fitondram-panjakana io ao anatin'ny fitantanana ny rahapirenena tsy maintsy manomboka ny fotony ny fanovana ao ny fanamafisana amin'ny fanisorana sy fanoloana ireo sefokotany 20 eto Antananarivo renivohitra izay ambarany ity solombavam-bahoaka ity fa fanetry be ny firenena ny ankamarony tsy tokony mandrimandry manana retina ny mpitondra manoloana ireo zatra manao lalandririna fa mila mandray andraikitra manoloana ny zavamisy ary ny anisany maika ao anatin'izany
dia ny sefipokotany 2 fokotany eto an-tanana rivo reny vohitra izay mety tsasa raha fantatrareo fa raha izahay dia nyaina izany fampahoriana nyaina izany fanodikodinana nyaina izany atao hoe fanapara-pahefana nataon'ireo olon'ireo niaraka tamin'ilay solombavambahoaka niaraka tamin'ireo tompona raiky mpanjakana isatsokajina tamin'ny andron'andriamatoa andro rajoelona ary anisany nanodikodina tompona raikitra voalohany tamin'ny famadiana ny voka-pifidianana tamin'ny alalan'ny resaka osika ao anatin'izany lisitry ny mpifidy izany ka zay nitodiana aminao andriamatoa filoha ianao andriamatoa minisitry ny aty-tany ianao andriamatoa préfet na Tananarivo esory soloy araky lay tokony hanaovana azy na io ara-tanterana fifidianana na soloana vonjo maika aloha amin'ny alala satria fa nisy ny atao hoe consensus na fifampiresahana nataon'le hery politika rehetra misy teto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao ny amin'ny hoe mandra-pahaloha dia hotendrena misy efipokotany ka manantena fa tsy ho ela totanterahany zany maika ary tokony olona raha-mpamiany mpitondra fanjakana araka izany ny fanesorany ireo forongony mpitondra teo aloha izay mbola miodiody efa-bolana tsy oriany tolom-bahoaka mba isiny ny tena fanovana sy fanavaozana marina ho ny fanamafisana mijany eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany namoaka horonan-tsary ny kolonely Patrick Rakotomamonjy Omaly milaza fa miafina ary misy fikasana isambotra azy atao ry ny fanesorana azy tamin'ny toerany nanambara nefa ny filoha kolonely Mikael Randrianirina fa tsy marina izany filazana fisamborana izany ary mangataka pirofo amin'ny fanambarana ny lazana fa misy kolikoly avo lenta io nivony fitondrana amin'izao fotoana ihany koa ny filohan'ny fanavaozana Narcisse Karazafy sy Mathieu Prince mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao. Andro vitsivitsy tadeo rinona anesorana azy tsy ho tale jeneralin'ny fametrahana fitarainana eo anivon'ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika namoaka fanambarana tamin'ny tambazotra ny Tserasera Omaly i kolonel Patrick Rakotomamonjy tamin'izany no nilazany fanandaon'ny fianakaviany nanomboka ny farany herinandro teo ny tenany ho fiarovana ny ainy no antony nandosira ny fandroany indray nambarany tao anaty horonan-tsary fohy fa ambara ho voaroroy mikasika ny fanonganam-panjakana ny tenany ka izany no antony mety isamborana azy nambarany koa fa misy mafia miara-miasa amin'ny kolonel Mikael Randrianirina fa tsy hiara-iasa amin'ny mpanao kolikoly sy mafia velively ny tenany. Ampanatretena lehibe ny lazako aminareo sady mbola vonona nompo-tanindrazana noho ny fiarovako ny aiko no natonga na nandaon'ny fianakaviako nanomboka afako Omaly lahatokana ny any ary za tsy anaiky novinanoviana ny resaka kolikoly tsy anaiky novinanoviana hiara-iasa amin'ny mafia nandaon'ny fianakaviako indray ny tenako fandroany zao tiako ny vadiko arovako ny tanindrazako manambronary tsika sy anao mon kolonel betsaka ny teny amiko Patrick tsy Mikael io fa ny olona manodidina azy saingy filoham-pirenena ianao ifimbe dehibe ny teny ianao hatrany andapa za to eo akaikinao hiara-iasa aminao ty tsika sy anao ny tediavin'ny vahoaka tsy misy didy fampisamborana ny voaka mahakasika ny kolonel Patrick Rakotomamonjy ny filohan'ny fanavaozana tsy misy kisendrasendra amin'ny politika fa efa voakajy daholo ny zavatra rehetra miseho amin'izao fotoana ho ihany ny fanehoan-kevitra. Teneniko isan'andro tsika malagasy tsy tsara loatra lalao politika Facebook ny azo tenenina fotsiny aloha mbola tsisy didy fampisamborana zay no mahagaga anay fanontany zay rehetra hoe izy le nivoan'le didy tsisy didy fampisamborana ny voaka ny teny nahataiza zay no mahagaga fa tiako tsindrina kely fotsiny ny zavatra mba tiako isitomana ny sainy malagasy dia mialatsiny ampiasa teny frantsay kely en politique il y a pas de hasard tout est calculé io fifanesinesen'ny zavatra succession na événement io mba somary isitomako ny saitsika ihany izy io misy dikany zay fotsiny teneniko. Manameloko ny fihetsika feno fiantsina nataon'ny kolonel Patrick Nietsika mena androany ary nampitandrina fa tsy tokony atao fanao ireny fihetsika ireny raha misy tsy mampitovy hevitra hoy ny Etsika mena dia manasa ny kolonel Patrick hifanantona amin'ny fitondrana ary raha madio fo dia mila mifanantona fa tsy miafina. Nareo zay tsy maty voalavo kibo mihitsiny dia miseho manambara andao hiresaka aminay raha misy zavatra tianareo tanterina eto amin'ny tany sy ny firenena fa aza korotanareo mihitsy ny firenena zay efa mbatazanay na mbola misy zavatra kely sy betsaka be dehibe ara sy tanteraka izahay dia efa mahita hoe misotro ny rano ara-dalàna zay
fa teo zay dia nisotro ny ranotsitina ny ranotsitina dia ny rano maloto amin'izao fotoana zao ny zanakay izay ny enivony ambalambahoaka eny izay miaraka amin'ny bandorozy dia mahatsiaro fa efa mandeha amin'ny tokony ho izy ty fanjakana ty zay taritiny président Mikael sarotiny zay ary tena sarotiny zay manomboka zao zay diteny etsitra ny teninay fa tsy misangisangy amin'izaniza misy zay zay manotohana n'io fanjakana io no mafisiny fasarotiny ny hetsika mena amin'ny fiarovana ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana ary tsy anaiky ny fanakorontanana Irina Volena eto amin'ny firenena. Lafomba hafa tanteraka kosa indray makasika ny toetry ny andro tany amin'ny manodidina ny Rosia 100 kilometatra atsinana ny Toamasina no nisy ny foibeny Gezani tamin'ny 3 ratolakandro teo raha ny famitamba avy amin'ny sampandrarà misana ny famantarana ny toetry ny andro ny tombo hetrika lasa forte tempête tropicale Gezani raha ny vaovao ihany akaniakatra ho 90 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay arahana tafiotra 520 kilometatra isan'ora ny kisaka andrefa nisy ka nafaka 520 kilometatra isan'ora vinavinaina hiditra amin'ny tanety eo anelanelan'ny Brickaville sy Fenorivo atsinana ny Gezani raha ampitso tolakandro na raha ampitso alina amin'ny tanjaka rivodoza Maherivek na cyclone tropical intense izay mitondra tafiotra manodidina ny 570 sy 200 kilometatra isan'ora manoloana izany nahazo famitandremana amin'ny loko mavo loza manambana Ambatsoa Analanjorofo Antsinanana Alotra Mangoro Analamanga Betsiboka Antala Andapa Mandritsara Befandrina Avaratra fanarana miloko maitso ho an'ny kosa ho an'ny Bongolava Itasy Vakina Karatra Melaky ary Menabe ankoatra ny rivotra mafy entiny eo ampidirana an-tanety dia hitondra rotsakorana betsaka amin'ireo faritra olalovany ihany koa izy izany hatratra 100 hatramin'ny 50 milimetatra ao anatin'ny 420 ora zany akahina ny tondra-drano ny fiakaran'ny renirano sy ny fiotsan-tany tombanana ikorontana miandalana ny toetry ny andro any an-dranomasina manomboka androany ka iangaviana ireo mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Voemary sy Manoro mba tsy handrika intsony entana ihany koa ny rehetra anaraka ny toromarika omeny manampahefana eny fotony. Fa manoloana ny fiomanana amin'ny fahatongavan'ny rivodoza tropikaly Gezani nanamafy ny fiomanana sy ny fepetra fisorohana ny gouvernemanta malagasy nambara ny prime ministre fa mandeha ny fandrindrana nasionaly tsy andry ny loza ho tonga mba hiarovana ny hanim-ponina sy hanomezana fanampina aingana ireo mety ho trabona miantso ny olom-pirenena ny manampahefana anaraka akaiky ny vaovao ofisialy sy ny toromarika momba ny toetry ny andro sy ny fiarovana sivily mandritra ny andro ho avy fanadiadina. Nanatanteraka fivoriana teny anivon'ny Bureau national misahana ny fitantanana ny loza sy ny tany inondoza ny gouvernemanta malagasy manoloana ny tombana momba ny fahatongavan'ny rivodoza tropikaly Gezani kendrena amin'izany ny anamafisana ny fandrindrana sy ny fiomanana isorohana mialohan'ny loza mety hitranga ary arovana ny aina sy ny fananany ponina nambaran'ny prime ministre Erintsala Rajaonarivelo fa mifototra amin'ny fisorohana sy ny fandraisana andraikitra mialoha ny fomba fiasa ny gouvernemanta tanjona ny arovana ny ain'ny olona sy hanomezana fanampiana aingana ireo traboina. Ka nijery zany zahay ny plan de contingence hoe inona daholo ny fitaovana sy ny sakafo rehetra ary ireo site d'hébergement afahana mandray an'izay mety ho traboina. Ny Irina moa dia tsy hisy traboina nefa moa rivodoza izy io tsy azontsika toanana fa dia efa tsika nijarantsika zany no fa mametraka ny tombana ary ireo paikady rehetrarehetra zay tokony apetraka mba hiarovana ny ain'olombelona sy karakarana zay mety ho traboina dia mety faritra na province hitrangandoza zay no nijerena teto ary nalaina ihany koa ny fepetra ahafahana mijery ny avon-drano satria fantatritsika fa tamin'ny rivodoza nandalo teo dia avo foana ny ranony kopa sy saony ary mamba. Nitarika ny fivoriana ny prime ministre sady filohan'ny filakevitra nasionaly misahana ny fitantanana ny loza sy ny tondra-drano niaraka tamin'ireo ministra tompona andraikitra isaky ny sampandrara anisan'izany ny ministra ny fanavaozana ny ady tany ny fitsinjaram-pahefana ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ny fitanterana sy ny famantarana ny toetry ny andro.
Ny fampitam-baovao dia miato avokoa ny fampianarana manomboka rampitso ao aloatra mangory sy ny faritra atsinanana rehetra manoloana ny fisian'ity rivo-doza ity. Fa lafim-baovao hafa kosa indray makasika ny vaovao ny trangam-piarahamonina toy ny rara fandorana olona tao tsara honenana Sanivotry, Antsirabe faharoa olona 3 maty niara-ny fitsaram-bahoaka, 3 hafa natolotra ny fampanoavana androany ary olona 2 voasambitra mafy ny fitsarana tao Antsirabe fa misy aiaivon'olona tamin'ny fahafatesan'ilay vehivavy izay nolazaina fa nototoiny omby tany Ampiandohana ary nolazaina fa nitondra vohika sy notatahina kibo. Tsy marina ny filazana fa be vohika io vehivavy io satria mazava ny fizahan'ny mpitsabo ataorin'ny famongorana ny razana tamin'ny 7 febroary lasa teo fa tsy nisy zaza tao anaty kibony ary mbola nanao fanabeazana izana araka ny fanamariana nataon'ny vadiny. Nanamafy kosa ankila ny mpandinika fiarahamonina fa tsy tokony hisy akory ny tranga tahaka izao raha tena mipetraka ny sazy, ny onitra ary ny lalàna ampiarina amina tranga iray. Fanampanazavana. Fa ny adadina misy taroa no sany fitsarana makasika ny rarata ny tsara honenana Sanivotry, makasika ny famonoana ny fanitso Klodina ny voalohany ka ny samborana olona misy tahenina, 3 lahy izay mahatonodorana velona ary 3 vavy hafa izay natolotra ny fampanoavana androany. Ny fanadadina faharoa dia makasika ny fitsaram-bahoaka ka nandorana velona ireo 3 lahy. Nanamafy ny fitsarana tao Antsirabe fa misy aiaivon'olona tamin'ny fahafatesany vehivavy izay nolazaina fa nototoiny omby tany Ampiandohana ary nolazaina ihany koa fa nitondra vohoka, notatahana ary nesorina ny masonjanany taorin'izay. Tsy marina ny filazana fa nitondra vohoka io vehivavy io satria mazava ny fizahan'ny mpitsabo taorin'ny famongorana ny razana ny 7 febroary lasa teo fa tsy nisy zaza tao akibony. Zana amintsika zany fa ny faha7 volana febroary dia nanao ilay exhumation tany an-toerana ny dokotera. Ny zavatra tsy azo lavina kosa nefa dia tataka ny kibon'ilay vehivavy. Izy nefa tsy misy zaza raha ny constat ny dokotera. Dia eo zany no hoe raha ny filazana tany am-boalohany dia hoe nitotoiny omby. Kanefa kosa ny conclusion ny dokotera tsy maninona avoaka zany dia ny hoe objet tranchant no nanatatahana ny kibony. Dia misy atrary akaiky ny fehany ary zany misy tataka. Izany hoe misy suspicion na famonon'olona zany ao anatin'ilay izy. Zay no mahatonga ny fitsarana manao ny fanabeadiana mikarika hoe inona marina ny zava-misy. Somary olana kely fotsiny moa zany le 3 lahy maty dia le 3 vavy aloha no akatsika information. Zay ny entsonanareo vahoaka hanome vaovao ny fitsarana sy ny zandary na ny polisy na aty amin'ny administration ahafahana mitrandraka marina ny hoe inona ny zava-niseho tamin'ny fotoana io. Ny tontolon'ny omby marina izy hoe sany vonon'olona satria ny version ny mpianakaviana voalohany dia ny hoe ny tontolon'ny omby avy eo nefa ny hoe nisy namono rehefa natao ny exhumation tena tataka marina ilay kibony. Fa ny zavatra tsy azo lavina kosa dia ny hoe tsy nisy zaza tao. Mazava ho ny mpandinika fiarahamonina fa raha mipetraka ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana dia tsy ho tonga amin'ny tranga tahaka izao ny firenena. Maro dia maro ny olona frustré amin'izao zany hoe ny frustration misy alahelo be mipirina ty ohatra ndray soro dia raha vao tonga le occasion amoanana izy dia avoaka le izy dia reny. Le izy igny izao tsika sy malala hoe ny tontolon'ny omby kosa ny vonon'le mpantelona rehetra zany le olona reo bevoky zany moa zavatra amin'ny tranga tsika tsy mamoaka vaovao sy marina koa. Dia raha ohatra ka inona no ny tranga dia inona no tokony nataon'le olona retelona rehetra hoe inona reo dia ahoana. Eo indrindra ny miditra ny asan'ny polisy, ny gendarme, ny fitsarana, ny fanadiadiana. Raha tena mahay isika tokony efa hatry ny ela ny olona no matoky. Zany tsy miteny sy maharatsy ihany ohatra fa tokony matoky sika ny polisy, ny gendarme. Raha vao mipetraka izay fatokisana tsisy manao fitsaram-bahoaka zany io. Lasa goragora ny fiarahamonina malagasy ankehitriny manoloana ny tsy fampiny ny fitaizana sy ny fampianarana dia mbola kely ka hietreretany hafa fa mety avokoa izy atao rehetra. Lasa ratsy taizany ankamaroan'ny olona ankehitriny ka tsy mahagaga raha izao ny zava-mitranga. Dia tsy maintsy tavela ao aminy zany ka hoe reny ny zavatra normal be dia be ny olona amin'izao fotoana izao mieritreritra fa zavatra normal daholo ny zavatra. Nefa ny fitaizana ny ratsy fanabeazana, fampianarana, fanasaziana ary fanaovana onitra asa be io. Fanontaniana tsy maintsy apetraka foana hoe atao ahoana ny fitaizana, ahoana ny hamerenana ny omby ao ambala, ahoana ny hitaizana ny ankizy raha ny ampianarana izy dia any fanabeazana fototra, raha eny amin'ny fiarahamonina izy dia eny an-tsaha eny.
tezaina izy fa raha ny tokony izy ao anatin'ny fiarahamonina dia tsy ny tena no mahafeny zavatra momba ny tena rehetra fa za aloha zany am'izao fotoana izao dia malahelo skivy a be dia be ny olona mijery tsara daholo olona ratsy taiza amin'izao tsy tokony isy olana eto amin'ny firenena raha tena mipetraka ny sazy ny onitra ary ny lalàna ampiarina amin'ny atranga iray ho ny fanamafisana efa nisy no ny dingana amin'ny fampandrina ny fahalemana natao tao tsara honenana sanyvotry antsirabe faharoa taorian'ny tranga niseho ary manohy ny fanadiadiana ny tompony andraikitra raha ny fanazavana andrasana ny toy ny tsiraray ity makasika ny setry ny fizantany kosa indray nahatratra 3 alina sy 3 hetsy ny mpizantany tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 ny tombo aotra faingo aotra 500 izany raha oharina tamin'ny taona 424 ary mbola iotra lavitra ny taio no fanamby ho an'ity taona 424 ity raha nambarany ministry ny fizantany sy ny asa tanana maro ireo ezaka tao anatrarana izany eo ohatra ny fionamby iraisam-pirenena momba ny fizantany maritra na ny assise internationale du tourisme durable iarana amin'ny tourisme sans frontières amin'ity taona ity izay atao mandritra ny andiany faharoa folo amin'ny hetsika ITM sy ny andiany fahatelo amin'ny hetsika IHM atao eo ny misy CCI vato ny 2.10 hatramin'ny 4.10 tsona ho avy izao ankoatra ireo karazana hetsika misy ihany koa ny paikady vaovao homany ofisy pirenena misana ny fizantany eto Madagasikara ampiroboroboana ny sehatry ny fizantany sy istonana mpizantany bebe kokoa mihoatra noho ny teo aloha na vahiny na malagasy makasika ny asa kosa indray ataoriny fifambidiniana dia ny fanaiky ireo mpiary mombinantoka araty sosialy dia ny vondriny orinasa GEM ny fivipamahary ny conférence des travailleurs de Madagascar na ny CTM fafaritana ho 3 hetsy ariary ny karama farany ambany ny voalohany volana martsa amin'ity taona ity no everina fampiarana izany fisondrotana izany mialoha ny fampiarana azy anefa dia atolotra olaniny filankevim-pirenena misana ny asa sy ny fampanananasana ny CTE io fifanarana io marisaka avy any ivelany kosa indray metoy ny faneriterena ataon'ireo manampahefana iraniana amin'ireo apikatroka mpiarozan'olombelona isan'izany na Grèce Mohamed Ami voaheloka higadra sazy fanampiny raha mbola ao am-ponja noho ny firotsany antsehatra ho fiarovana ny fahalalana sy ny zon'olombelona ao Iran fanampanazavana nanamelaka na Grèce Mohamed ny fitsarana iraniana ka higadra 7 taona fanampiny ny tenany tao aoriana nanomboan'ny fitokonana tsihinan-kanina tany am-ponja araky ny fanazavany mpisolo vavany dia enitaona ny sazony noho ny fiampangana azy ho nanao fivoriam-be sy fifanarahana ary herintaona sy tapany kosa noho ny asa lazaina ho fampelezan-kevitra manohitra ny fitondrana akoatra ny fanagadrana dia voarara tsy voaka ny firenena mandritra ny rotaona na Grèce Mohamed ary voasazy ifindramonina tery any amin'ny tanàna iray any amin'ny 700 kilometatra miala amin'ny Téhéran efa vao heloka higadra 10 taona izy teo aloha ary nosamborina indray tamin'ny volana desambra lasa teo tao aoriana ny famotsorana vonjimaika noho ny antony ara-pahasalamana fantatra maneran-tany amin'ny tolona ataony ho fiarovana ny zon'olombelona na Grèce Mohamed indrindra ny tolona manohitra ny fanameloana ho faty sy ny firotsahany tao amin'ny hetsika vehivavy fiainana fahalalahana nanomboka tamin'ny taona 2024 noho izany ady izany no nazahoan'ny prix Nobel ho an'ny fandriam-pahalemana tamin'ny taona 2024 na dia mbola any am-ponja azy na Grèce Mohamed dia mbola manohy ny tolony mandamina hetsika fanoherana eo an-tokotanin'ny fonja ny tenany ary manao fitokonana tsihinan-kanina hiarovana ny zon'ireo gadra politika araky ny fanazavan'ny mpisolo vavany Moustapha Nili dia manatenany azahoana famotsorana vonjimaika amin'ny alalan'ny antoka izy noho ny fahasalamany izay efa miaratsy nilaza ihany koa ny mpisolo vava fa azo ataony mampiakatra fitsarana ambony ity didy vao mivoaka ity tranga fakely kosa no anohizantsika ny fampahalalam-baovao lehilahy manana tanana sy tongotra tsy fahita firy sy ny liptosa zava-maniry mendrika vato no tranga fakely entina aminao androany araoary
teraka tamin'ny taona 7 tao Pittsburgh États-Unis i Grady Franklin Stiles Junior ary maty ny 7 Novambra 2007 ny tenany. Malaza amin'ny maha lobster boy azy ity lehilahy ity satria voan'ny aretina atao hoe ectrodactylie, aretina hatrany am-boka momba ny tsy fampiniran-tsantanana iray na maromaro any ka manana endrika miavaka kely ny tanany sy ny tongony. Solitenan'ny taranaka fahaenina ao amin'ny fianakaviany manana io endrika io i Franklin ary manana zanaka roa voan'io aretina io ihany koa ny tenany. Tsy afaka nitsanga ny Franklin ka nifindra tamin'ny alalan'ny seza misy kodiarana saingy azo lazaina fa nanana hery ara-batana mahery vaika ny tenany. Nanambady indroa ary niteraka efatra i Franklin izay nanana toetra masika ka namono ny zazalahy saika hanambady ny zanany vavy satria tsy nekeny izany. Tsy niditra amponja nefa ny tena fa nahazo fanaraha maso ara-pitsarana ihany. Ny tantarany tsy mahazatra no aingam-panao an'i Jimmy Derlin ao amin'ny American Horror Story. Ny litopsana antsoina hoe vato velona dia zava-maniry maharitra, matavy ary tsy misy tahony. Any amin'ny tany efitra any Afrika Atsimo sy Namibia no ahitana ny litops. Mitovy amin'ny vato ny endriky ny litops ka izay no mampalaza azy ary avahany amin'ny zava-maniry hafa. Io endriny toy ny vato io ny arovan'ny tena tsy hinanan'ny biby azy. 30 ka hatramin'ny 50 mm ny avony ary 15 ka hatramin'ny 50 mm ny savaivony. Mizara roa ary mitahiry rano ny raviny. Amin'ny fararano dia mipoitra eo anelanelan'ny raviny voninkazo izay miloko mavo na fotsy ary ny fofony manitra dia maharitra andro maromaro. Amin'ny ankapobeny ny litops dia zava-maniry miavaka sy mahafinaritra ary miaro tena amin'ny tontolo maina sy mafana amin'ny maha zava-maniry miendrika vato azy. Amaranantsika ny fampalalam-baovao ny pejiny sosialy nambiny folo volana tsy nandray karama ny mpiasa 70 amin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM raha ny fitarenana nataon'izy ireo androany atoy zavatra izay mampitry ireo mpiasa ao anaty fahasahiranana lalina aka iantsony ny fitondrana fanavaozana mijoro ankehitriny amin'ny olana misy fanadihadiana. 70 volana tsy misitraka karama ireo mpiasa 70 eo anivon'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM. Izany hoe nanomboka ny volana oktobra 2022 hatramin'izao febroary 2022 izao. Vokatra izany maro amin'ireo mpiasa no tsy mahefatrosa, tsy mahaloa saram-pianarana ary tsy mahavita ho fantrano intsony. Izany hoe nanomboka tamin'ny amin'ny volana oktobra 2022 mandraky ny ity androany volana febroary 2022 ity. Zay zany tsy nandraisanay karama, zany hoe dia mety anontany moa ny olona inona ny antony, dia mety misy koa ny teny hoe ny matonareo tsy nandraisa karama hoe mety zao ny antony, fa kosa manao fitarainana zao zay iverinay fa ara-dalàna ary zonay feno de feno ny anaovanay zao fitarenana zao satria fitarainana ny tsy noho ny tsy fisin'ny fisitrahanay tsy nafanay misitraka ny zonay andray karamanay amin'ny fanatanterahanay ny asa mpanjakana. Zay ny antony anaovanay fitarenana zao ary ara-dalàna ny izingizininay fa ara-dalàna zay zavatra izy satria misy didim-panjakana eo ny lalàna velona zay mbola mametraka izay mampisy anay eto. Na eo zay izany mitohy hatrany ny asan'izy ireo iterafitra tezy anisan'ny misahana ny raharaha fampihavanam-pirenena ary miaro sy mitahiry ireo antota taratasy mirakitra ny fiainan'ny firenena. Asa izay saropady tanteraka ary mifono tsy ambaratelo saingy mijoro miaro mba tsy hiparitany zany na hoverin'ny mpiasa. Ny asanay ato asa-panjakana saropady satria amin'ny resaka fampihavanam-pirenena zany tamin'ny mbola teo ireo mpikambana zay teknisianina sy ireo mpikambana roa dia ny sahana ny CFM amin'io resaka dossier fampihavanam-pirenena io resaka amnistie, resaka indemnisation sy réparation ho an'izay olona ny arany voina tamin'ny crise 2002 sy 2009 satria be deaibe zany ny olona niaram-boina tamin'ireny ka dossier ny reny nefany dossier
saripady satria misy tsy mifony tsy ambaratelo be deaibe le izy ary tena manahirana de zahay amitsika amin'ny teny zao zany zahay zany no miaro sy mitandro fatratra an'ireo dossier reo mba tsy ho paritaka verivery foana ary iarovana tahaka ny miaro anakandray maso le izy satria misy dossier mifony fiainam-pirenena misy anatin'ireny zahay miaro an'izany ary ty bro ty zany de tsy maintsy arovana arak'izay ato misy fitaovam-panjakana taratasy mpanjakana de zay zany ny asanay ito kanefa atao anatin'ny 9 volana zay a tsisy karama de eto amitsika eto ane misy ny mpiasa sasany be debe ny mandeha tongotra na bus ny fitateram-bahoaka aza na ny sakafo atoandro aza efa tsisy tsony de ato zahay ato a mifanontona tsy solavo araka an'izay azo atao a amin'ny fanatanterana ny ny asa-panjakana zay efa nisy ny fitakiana nataon'izy ireo tamin'ny mpitondra teo aloha asaingy nisy ny sakana tamin'izany miantefa amin'ny mpitondra ankehitriny araka izany antsony mpiasa nijerena ikaiky ity olana ity amin'ny fitondrana teo aloha efa nataonay fitakiana n'io karama tsy mety azo io fa de tena tsy ndrivato tao le ny dossiernay tamin'izany de amin'ny fitondrana ankehitriny a na toizanay koa ny fitakiana karama sy fitarainana ary eto de tianay tsy indrina manokana ny fitondrana ankehitriny a nanao ezaka izy niaino anay izy a nandray anay izy a ary efa misy dingana vitana amin'ny fikarakarana nyty karamanay ty fa kosa noho ny hoe efa ela loatra de efa tsy mahatanty tsony le mpiasa ato satria efa ela loatra ary zay no anaovanay hoe antsoavo eto rehefa anjakana manam-pahefana ankehitriny ataovy zay mba faran'zay aingana re tanterao zay dingana efa nataonareo ary rehefa isorana inareo a be debe era-po era-tsaina noho zay izaka efa natombokareo a fa de mba hoe avoao araky ny fomba zay hoe mba mahaingana azy ny zay mbola tokony fandraisana fipetra sy fanapahan-kevitra mba hivoahany io karamanay io raha ny fantatra manatotosana asa-panjakana mahazatra na ny expédition des affaires courantes nanomboka ny septembre 3 ireo mpiasa nefa nitsahatra ny fandraisan-karama ny oktobra 4 no ny fitakiny péri général d'Antananarivo na ny PGA ny amin'ny tokony anarana ny pitsopitso ny araka ny didi-panjakana mifeny fandoavam-bola mpiasa-panjakana atreto efa voajo io pitsopitso ny takiny PGA io ankoatra izay ny karama ny mpiasa ny CFM dia voasoratra amin'ny budget ny CFM araka ny voarakitra ao anatin'ny teti-bola-panjakana isan-taona fa ny fanapahan-kevitra avy amin'ny gouvernemanta sisa no andrasana amin'ny famoahana ny karama sy ny andoavany trésor azy dia ny vaovao entomboky lasy tokovavy no entina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ny ity anio ity angasitrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso amin'ny ora mahazatra indray veloma tompoko